Ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana izay ihany ara moa fanovana lehibe entiny fivoaran'ny teknôlôjia ary ny fampiasana ny tabilao tsy ampiasana an'ireny tsaoka ireny na ny lacré sekoly maromaro eto amin'ny faritra Analamanga ara moa no efa nanomboana amin'ny fampiasana n'izay tabilao izay ny antsoina hoe tabilao numérique interactif tafiditra indrindra ao anatin'ny fandaharana sasany Corée Madagasikara moa izy ity ho arahantsika ny tatitra izay hoentiny ravaka Randriamanalina. Tsaoka na lacré en boîte 10 ahitana singany zato avy no laniny eto amin'ny EPP atao madinika 3G Angary isan-kerinandro. Ny tsaoka izay akora tsy azo idivirana fampiasana ny tabilao mainty. Misy anefa ny voka-dratsy amin'ny fampiasana ity tabilao mainty ity. Ny tabilao mainty izay ampiasain'ny ankamaroan'ny sekoly manerana ny nosy. Ty miditra any anatin'ny tratra ilay zasika lacré. Mandany fotoana izy satria mamafan'iny dia fotoana hafa. Ankoatra ny fandaniana amin'ny tsaoka dia eo ihany koa ny saran'ny fanatsarana ny fandokoana ny tabilao mainty atao isa-telo volana. Hialana amendalana amin'ny fampiasana ny tabilao mainty dia lese 12 sy EPP iray eto amin'ny faritra Analamanga no nanomboana ny fampiasana ny tabilao numérique interactif izay tafiditra ao anatin'ny fandaharana asa San Corée Madagasikara. Iarahan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny alalan'ny ivitoeram-pirenena momba fampianarana ara-pedagojika na ny INFP sy ny ambasadiny la Frantsa amin'ny alalan'ny SCAC manatanteraka. Mpampianatra 420 avy amin'ireo sekoly ireo no niatrika fiofanana nanomboka androany ary aharitra 3 andro eto amin'ny INFP Mahamasina. Fiofanana amin'ny mpampianatra izy ity amin'ny fampiasana an'ilay logiciel San Corée amin'ny fampiasana ihany koa ilay fitaovana atao hoe tabilao numérique interactif. Inona no tombony amin'izy io dia manahoana sy manahoana ny fomba io manipulena anazy? Ny tombony amin'izy io zany dia ny zavatra rehetra izay ampiasaintsika amin'ny tabilao noir sy ny tabilao blanc io zany dia azo ampiasaina koa amin'ny tabilao numérique interactif io. Fa ny tombony dia afaka mijery sary tena izy eo amin'ny écran ny tabilao indrindra zany tonga dia lasa tabilao. Lasa écran koa satria projeté eo daholo zany le zavatra rehetrarehetra na sary na exercice na leçon. Afaka mijery sary tena izy ny mpianatra, afaka mihaino feo tena izy ny mpianatra ohatra ny fianarana langue, afaka mijery vidéo ihany koa ny mpianatra ao an-dakilasy. Ho avy tsy ela ny fametrahana ity tabilao manara-penitra ity any amin'ireo faritra hafa ka azo tombony avokoa manomboka any amin'ny sekoly ambaratonga fototra, any amin'ny kolejy ary any amin'ny lycée. Ifameno amin'ny fampiofanana atao amin'ny mpampianatra roa izay solitena isaky ny sekoly izany. Ny aloha fampiofanana mpampianatra izao moa dia ireo mpiasa ny INFP aloha no nozaraina ny traikefa ary napita izany indray amin'ireo mpampianatra.